Zay rehetrarehetra Andriamanitra tsy ankanavaka na ny ety ambony sehatra na zay manaraka any an-trano na rehetra zay rehetra manatrika amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia ka tena hiova marina zay Andriamanitra aneo anao amin'ny antsipiriany amin'ny anaranao Jesosy amin'ny anaranao Mpanjaka no asahinay manonona izany sady inona ihany koa fa efa tanteraka izany androany. Amen. Taontsika tehaka ho an'i Jesosy Salamo 7:20 andiny fadimy sy ny fahenina. Salamo 7:20 andiny fadimy sy ny fahenina. Tena Andriamanitra anankiray izay tsy azo vakitsika fotsiny amin'izao tahaka ny mamaky gazety fa ny atao hoe teny foana dia teny anankiray tsy nolanjalanjainao ny vesatra ilay teny. Fa androandro raha mamaky an'io teny ianao dia tiako ianao tena hisaintsaina tsara mihitsy aloha mialohan'ny hamakitsika anazy. Hieritreritra tsara mihitsy aloha ary tena andray an'izany amin'ny fahamatorana ara-panahy, tsy andray an'izany amin'ny tahaka ny fahazarana hoe adidy tsy maintsy atao mamaky salamo, fa andray an'izany ho adidy tena hoe ampitiavana tena ataoko an'i Jesosy ty zavatra anankiray ty. Sokafantsika ny andin'ny fadimy sy ny fahenina. Salamo 7:20 andin'ny fadimy sy ny fahenina. Salamo 7:20 ny andin'ny fadimy sy ny fahenina izay mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha izao kosa dia ny famindram-ponao no itokiko, ho faly amin'ny famonjenao ny foko, ihira ho an'i Jehova aho satria nanisy soa izy. Amen. Andaontsika tehaka ho an'i Jesosy androany taovy mafy ny tehaka ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao Alleluia. Alleluia. Andao toizitsika mafy ny tehaka sady iorakoraka mafy tsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Ianao Jesosy le mendrika hoderaina mandrakizay, ny anaranao no ankalazainay, ny fahatsaranao satria tsara eo amin'ny fiainanay ianao. Oka sokatra ny vavanao amin'izao fotoana izao dia hanandratra fisaorana ianao, hanandratra fideranan'Andriamanitra. Fa tsara loatra Jesosy, tsara loatra ny famindrampony. Mba taizitsika isanao androany raha toa ka tsy teo ny famindrampon'Andriamanitra. Oka ianao hifaly amin'izay nataon'i Jehova. Alleluia. Miteranao zay Tompo, hifaly eo anatrehanao zay satria tsara ianao. Mendrika hoderaina mandrakizay, le mampandresy anay, le mampahomby anay, le mpanasitrana ny fo maratra rehetra Andriamanitra, le mpanangana ny fiainanay. Tiakanazanao zay Tompo, fa mendrika hoderaina mandrakizay ny anaranao. Le Tompo sy Mpanjaka ny Mpanjaka, ho anao ny voninahitra mandrakizay Jesosy. Ataovy mafy ny tiaka ho an'i Jesosy. Halleluia. Taontsika rehetra hiara ilasy, ikaho antisideras, tsy mampanaya zay lalovako, lehibe indrindra no ato anaty Jesosy no anarany, Jesosy no anarany, aterako kandresya, mihoatra no ny pandresya, pandavany fandakana, velo ny fandaina, akenay tiaka maksady ravoravo, skafony favanao diaoka anata sideraina hoazy, memikiana ho Tompo. Halleluia. Ikaho antisideras, tsy mampanaya Jesosy no anarany, tanony pandresya, pandavany fandakana, verony pandaina, ifaly Jesosy no anarany,
brûle en moi, pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi, pour Dieu. Je ne peux pas ignorer ce feu qui brûle en moi, pour Dieu. Je sens brûler ce feu qui brûle en moi, pour Dieu. Alléluia. Mety miezakara ny zavatra mitranga mandidina anay ampanginany vavanay mety teny aminay mihitsy hoe aiza zay Andriamanitra ao ny fantatray Jesosy dia nao le Andriamanitra pary ny zavatra rehetra ary eo an-tananao ny fiazonana ny zavatra rehetra au contrôle anao Jesosy amin'ny fotoana rehetra zay Jesosy tsy eo amin'ny stady ny teny ntsony hoe aiza ianao fa zay eo amin'ny stady miteny androany hoe eo am-pelatananao ny zavatra rehetra voafehanao satria ianao no alfa ianao ny omega. Eto ianao Jesosy manamboatra ny fiainanay hitanao avokoa ny fony tsirairay avy tompo tsy tonga eto izay hitady ny tananao fa tonga eto izay hitady ny fonao Jesosy tsy andany fotoana izay Jesosy hitanisa zay zavatra tsy ampy eo amin'ny fiainanay satria lainga ny devoly ny zavatra rehetra milaza fahabangana fa efa ao aminao ny fahafenona ary feno izahay Jesosy tsy jery zay ohatrany hoe tsy misy tompo satria ianao mihitsy no miteny hoe mitenena tahaka ny efa misy manambara tahaka ny efa nahita tompo efa hitanay tao aminao ny famonjena efa hitanay tao aminao Jesosy ny fanafahana ny fiainana ianao ny fiainana Jesosy zany mahatonga anay tehira mandihy eto anatrika anao mankasitraka manome voninahitra anao Jesosy satria Andriamanitra panao lalana ianao eo amin'ilay tsy hay atao mihitsy Andriamanitra eo amin'ilay tapidalaka leny ny olona Andriamanitra eo ianao manokatra ny ranomasina andehanana amin'ny tany maina Andriamanitra ianao le tsy miova mandrakizay eto ianao le tompo ianao le izy ianao le mandrakizay ianao ny ankofanay satria mendry mpanajana ianao rery an Jesosy. Alléluia. Alléluia. Ianao le panao lalana panao fagagana ianao le fanotronana tompo zay ny maizy ianao tsisy afaka hanovana zany tsisy afaka hamafana zany
ianao ny Jehova ianao manao izay sitraky ny fonao. tonga eto izay tompo hanandratra anao, mendrika ianao. Aoka ny fonao androany hifantoka amin'i Jesosy, aoka ianao tsy herikerika, aoka tsy saintsaina zavatra hafa ianao, foka ny fonao tena hipololotra fiankovana, fa mendrika, mendrika Jesosy. Mitsaoka anao zahay, ilay avo indrindra, ilay masina indrindra, ray zanaka sy fanamasina, mandoalika eto anatrehanao ny momba anay rehetra. Aoka ny safidinay Jesosy, ho ianao dia ianao rery any amin'ny lafiny rehetra. Amen. Indro ao mity mankalazanao, miantorakao, miankokao. Indro ao mity ao miteranao, miantorakao, miankokao. Indro ao mity mankalazanao, miantorakao, miankokao. Indro ao mity ao miteranao, miantorakao, miankokao. Ianao ny mpanao fagagana, mpanao ny fagagana, Andriamanitra mazava anaty aizy, fanotronana izay maizy ianao. Izy ilay mpanao fagagana, ilay Andriamanitra mazava anaty ny aizinao, ny fagagandriamanitra mazava fanotronanao izay maizy ianao. Eto ianao mikasika ny foko, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Amen. Eto ianao manamboatra fiainana, mitsaoka anao, mitsaoka anao. Eto ianao manasitrana ny foko,
Jesus stranonao ny fombarat fafanao ny ranomat ianao no vaolana zany mihitsy Jesus stranonao ny fombarat fafanao ny ranomat ianao no vaolana Jesus stranonao ny fombarat fafanao ny ranomat ianao no vaolana Safoniano, timtata, famia safoniano, na decitani masquas miasiano, na decita paquasa miasiano, timtata, famia safoniano, Lazao, timtata, famia safoniano, na decita masquas, na decitani masquas miasiano. Decita paquasa miasiano, timtata, famia safona, famia safona, mia safona, decita di masquas miasiano, na decita paquasa, timtata, timtata, paquasa miasiano, timtata, famia safoniano, timtata, famia safoniano, na decita ni masquas miasiano, na decita paquasa miasiano, timtata, famia safona, fona, 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 mia safoniano. Fazer
afaka foana ny sitraponao zany mihitsy anao Jesosy zany mihitsy anao mitsokanao zay Jesosy mendrika mandrakizay le tompo le mendrika indrindra tsy mendrika no antsoinao zanaka akory zay Jesosy nefa noho ny famindramponao dia afaka milaza izay fa ankonanao le tiany fananao le zanaka ao milazanao fa ny zanako sy ny asany tanako dia avelao fahaditiko tompo matsiaro tena indiny an'izany fitiavanao zany zay tsy mendrika an'izany fanangananao zany Jesosy ny ankofanay itsafanay fa matahotra loatra ianao Jesosy mendrika hoderaina mandrakizay hotrono ny fonay tompo tonga eto izay hitsaokanao anazanao raiso ny fiderana raiso ny fitsofana fa namasina anao ty fotoana androany ty vangio ny fanana tsirairay avy tonga ny fotoana eto aoka tsy saina zavatra hafa ianao aoka iankoka sy tsaoka azy ianao miangavy ianao avelao zay mety manavesatra anao aoka ianao hifantoka fa eto Jesosy me ho an' Jesosy zay indrasany androany aoka ianao tsy ho fatra-pitady foana zay irinao aoka tsy ho mpanery an'Andriamanitra ianao fa aoka ianao hitady zay afalo ny fony fa izany no ankasitrahana Jesosy otrony ty foko mankafy mitady anao jereo reny foko miankoka aminao Jesosy otrony ty foko mankafy mitady anao jereo reny foko miankoka aminao ndo tsika rehetra ilazany zany Jesosy otrony ty foko mankafy mitady anao jereo reny foko miankoka aminao Jesosy otrony indraya ty foko mankafy mitady anao jereo reny foko miankoka aminao megavy anao sandrato ny lanitra tananao dia aoka ianao ilazany zany Jesosy otrony loary ny etaetanao an'Andriamanitra androany aoka Jesosy azo haina tsara ao anatinao aoka akafizinao ny fanatrehany fa eto izy miankoka aminao Jesosy otrony mitady anao jereo reny foko miankoka aminao androany indray tompo maniry indray ao ny aona aminao afoiko avoko tompo zay mampalahelo anao fa mila ny afonao adoro zay rehetra tsy navole ny tananao tompo ampire eto indray
seu ianao sy ny voninay tao fokiso fifalinao hey vontozy ny herinao itsanganako indray tompo anaovako izay sitraka mantsitry ny androko feno ny herinao aoko vononanao ny sitraponao osakanao ny safidiko mba ho velona ho anay Jesosy aotrony ty foko mankafy mitady jereo indray jereo miankoka minaoa Jesus 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 otrony foko mankafy mitady anao miankuka minawa jambulayana nurai Jesus mandakiza ai tiwuki Novina, novina, rambulayana, nurai, Jesus, mandakizai, tiukiv novina. Tiuki novina novina lazao Jesosy rambolenao ny raiko rambolenao ny Jesosy rambolayana rambolenao nora rambolenao Jesosy mandakiza Novina, novina, rambuliana, 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 tesosio, rambuliana, nurai, tesosio, mandakizai, sanati nibuki, tibuki. Find his head.
mafy ny teakao an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ataovy mafy ny teakao an Jesosy a. Tonga amin'ny fotoana anomezantsika voninahitra an Jesosy tsika amin'ny alalan'ny fijonoana volombelona. Ezahantsika ho fitinina faran'izay foy a, ray minitra sasany raha ela indrindra ho an'olona ray. Misaotra tompoko. Alleluia. Ho an'Andriamanitra rery ny joroako volombelona eto a. Izy ity moa fa tamin'ny ralidi mirakla tany Betafo. Mahatsiaro ny tenin'Andriamanitra manao hoe fa manompontsy Andriamanitra ao dia isorona aminao ny aretinao izy. Dia tiana tanteraka tamiko izay teny izay. Ao tao alohan'ilay ho any Betafo naharary be nisy fery tao anatin'ny vavako tao. Dia mandatsaka ranomasy misy ilay izy zany. Dia natao foana s'Andriamanitra dia vita ny tany Betafo donody. Rehefa tonga taty natory ny alina dia fomaraina dia gagabe miborosy ny fa tsy ninina tsony sitrana tao anatin'ny vavako tao ho an'ny Jesosy rery ny voninahitra. Mankasitraka indrindra tompoko a. Ndao tsika hitehaka mafy ho an Jesosy. Alleluia. Alleluia. Tamin'ny taona 1986 hatrany amin'ny 92 ny seut tantara ity tany Fianarantsoa. Zany hoe tamin'ny siècle teo aloha zany. Jesosy Kristy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Ny sokatra ny sampana ressources humaines tany nisy faninanana dia no lasa tany Fianarantsoa. Nisy zavatra be dia be nefa ny zavatra tsy ara-dalàna atao amin'ny orinasa io dia hita daholo. Ny tambatambazan-draray eo tamin'ny voalohany alaivo za ho mpanolotsaina anao. Tsy nety tamiko ilay izy. Dia nefa rany lasa ny ankizy enjehana bibilava any am-pianarana. Ekarany eny ambony trottoir hitsahana amin'ny automobile. Zay mivady mitsipimbary eo am-baravarakely ririnina ny andro. Misy ohatran'ny bolina fotsifotsy midina avy any tselatra tonga dia mipoka. Varamaina ozy zareo. Izy efatra amin'ny rahalahy milalao an-dalatsara ao an-trano miditra ihany koa dia ohatran'izay ihany koa. Natahotra kivy hoza hoe alao mody. Tsy niteny tamin'ny vady aman-janako tsy niteny tamin'ny taty Antananarivo fa hozay za Jesosy okizay maty aty izay menakavy. Indray alina tao anatin'ny torimaso nisy feo niteny tamiko mifoazy ianao mandoly mivavaka. Mbola tsy tonga saina tsara dia verina natory. Niverina fandrola feo foazy ianao mandoly mivavaka dia mbola tsy tonga saina tsara ihany koa fa efa mie mifo. Verina fantelo le vavaka le teny hoe mifoazy ianao mandoly mivavaka. Nidina avy eo mpandrina dia retoko-pandrina nandoalika ny vavaka. Teo amin'ny atsasakadiny teo tonga indray le feo niteny tamiko manao hoe raiso ny baibolinao vakeo amin'ny Isaia 41 ny andinin'ny fahavalo hatramin'ny andinin'ny fahatelo amby folo. Dia nitsangana dia naprety conduire tsy fantatro le teny fa zao no nataony hoe ianao ozy teniteneniny zany hoe za Jakoba za taranaki Abrahama aza matahotra ianao fa za momba anao za no Andriamanitra ao aza mierikerika ianao fa za monjy ianao. Fa milaza aminareo reo olona reo mitezitra aminao rehetra ireo angayay fa ny zavatra niseho tsy takatry ny saiko. Za efa nieritreritra hoe ody fa Andriamanitra nandray andraikitra atsona any amin'ny tribunal. Izy reo olona reo fantatrao ve reo olona mpivoana misy piasa eo amin'ny folo mahery. Fantatrao monsieur le président reo ny namela anao ahoana ho nataonao mamela eloka monsieur le président. Tonga ny misy fotoana ndray maraina fantatrao ve ny vaovao tompoko inona ho maty papa tsy teneniko le anarana vao maly ario ena izy ny asa teo maty fa mipoka ny tendany alina. Tonga koa misy fotoana ihany koa ohatr'izay tena enao tena rehefa Jesosy miaraka aminao dia tena voavonjy ianao tena vota le asa atao mitondra fiangonana na miteny zava-maneno manodidina ny Fianarantsoa fa kosa Andriamanitra rehefa mahita anao tena miasa. Ny farany tamin'ny enitaona lasa niverina tany Fianarantsoa dia ozy ny olona mbola niasa tao
fantatrao hoe ny vaovao tompoko inona ho a jamba tanteraka ane le lehibe n'le syndicana ho mpiasa eo amin'ny 300 eo voaingana ihany koa nandalo to amin'ny dokotera dia ozy ny dokotera hoe matin'ny cancerana ihany reo adjoint rehetra sy le lehibe n'le za tsy miteny hoe za tsy nitazona heloka fa Andriamanitra miandraikitra atsika tsirara iavy ravako amin'ny anaran'i Jesosy amin. ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy averina ihany a engaviana tao anaty 2 minitra sasany fijonova volombelona tompoko ny amin'ny fotoana tahin Jesosy daholo tompoko za tompoko dia tao anatina domaine de tourisme sy allemand nianatra dia tamin'ny fotoana 2020 tokony hanao stage dia avy eo nefa nisy ale corona dia nikatona tanteraka ny tourisme dia tamin'ny fotoana lavalava le izy dia ohatrany hoe mahita ny ankizy mivoaka licence master sy ny ohatran'izany dia ohatrany hoe malahelo satria hoe tombo ohatrany ahoana reny fianarako dia avy eo nisy pasteur dia niaina tanatina dépression zany za dia fa nivavaka foana ihany dia nisy mpanompon'Andriamanitra niteny hoe Andriamanitra tsy manao fahadisoana izy tsy mety diso zany ny tanany tsy manao fahadisoana ny tanany dia tena niraisiko le izy dia tamin'ny afaka herinandro iny nanokatra lalana ho an'ny fianarako ny tompo amin'ny resaka le allemand le izy dia any ivelany resaka sady asa ny fianarana dia ry zareo sady miantoka ny fianarako eto amin'izao fotoana izao dia nivoninahitra ho an'i Jesosy. misaotra tompoko ndao tsika tiaka mafy ho an'i Jesosy farany taty dia voninahitra ny tompo rery any antsiroko fahavolombelona dia mampahery an'ilay mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra zany hoe izay mpanao asan'ny tompo rehetrarehetra dia za dia anisany tena nandray le fampianarana natao hatramin'izay mihitsy aloha mankasitraka indrindra tompoko nisy mpandrarava ny ivelany nangataka mitady partenaire teto Madagasikara izy dia nitady foana izy hatramin'izay andefa vola izy zany vola somme conséquent mihitsy ny alefany dia mitady io latokisana izy dia efa ela nitadiavany an'io dia ndresaka dia vao ndresaka izay dia izao nataony hoe zaho matetika ny olona zany ohatrany hoe menamenatra rehefa hoe mpandrarava ny ivelany zany ka hiteny hoe za mianatra baiboly milatsinainy talata alarobia dia lakamisy iray disponible zoma sabotsy dia ohatrany hoe vao manomboka ve ny asa dia zany ny asesikao fa voalohany entretien voalohany teneniko dia niteneniko ny ana zao ny ana za manao ny asan'ny tompo za hoa mpanompon'Andriamanitra mety aminao ve aloha zany mety amiko izy izy kely foana ho any fotoanako sisa fa efa kaiky ny tompo dia gaka aloha izy zay le principe koa sady tsy nianahana mihitsy dia nanaiky izy d'accord arozy izy dia zao ny karamanao izy tsy mety amiko zany karama zany fa zao ny karamako izy d'accord ozy izy dia misy zany ny olona amin'izao fotoana amin'ny anina misy an'le hoe étape hoe ty mandeha amin'ity aloha mandeha amin'ity zay vao mandefa vola fa tonga dia nalefany daholo zany ny vola rehetrarehetra any installenana société niteny izy hoe d'ici fin décembre mitsangana ny société ozy izy dia zao nataoko taminy hoe ny androany aloha faly aho an' Jesosy mame voninahitra ny tompo tsy fantako zay niapitso fa zay ny androany dia hifaliko foana dia tena tonga tany amiko le ten'Andriamanitra hoe fa Andriamanitra ozy tsy mba tsy marina nadino ny asanareo sy ny fitiavana izay naseho anareo ho voninahitry ny anarany raha manompo ny olona masina ianareo sady mbola manompy ihany dia mankahery atsika mpanompon'Andriamanitra zany hoe aza mba menamenatra zany fa io tena manivaka mihitsy ka ny tompo rehefa tonga le fotoana ilaina vola hoe ohatrany hoe misy fanotronana foana eo tokantrano sy eo amin'le ilaina isan'andro rehefa tena mandray anteny ianao dia tena hiainana le izy dia rehefa tonga le fotoana dia zay vao tadidinao le teny hoe zay kay le teny fa tena basiny zany tena fankatoavana ny tenin'Andriamanitra voninahitry ny tompotompo ndao tsika hitehaka mafon'i Jesosy sady andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondrantsika mialohan'ny karan'ny mpanompon'Andriamanitra hitondra teny amen nasantsika hitsanganary nandrian'izany vavolombelona zany tsika dia ankasitraka sisaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fiasan'ny tompo avafontananao dia misaoran'Andriamanitra raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo isaorana sy ankasitrahananao ny vavolombelona
zay nijoroany reo piraitapo mpiaramanompo reo mpiara-mivavaka rehetra ndray tamin'ity takarivo ity zay sangany sy santionany tamin'izay navelanao ijoroana andro any arivo misaotra tompony amin'ny fanasitranana omenao eny an-dalam-panompono mankasitraka ny amin'ny fijoroanao miadiny zanakao misaotra ray ny amin'ny famindram-ponao miasa misaotra fa ianao ny manafaka amin'ny dépression ianao manafaka amin'ny fahaverezan-kevitra amina zavatra be deaibe manavesatra eo amin'ny fiainan'ny olona dia isaorana sy ankasitrananao zany misaotra nkeo tompo fa ny olona mangeta etan'ny fanatrehanao dia ombanao ampahitanao fity ataonao mahita fity eo anatrehan'ny olona eo anatrehan'ny mpanjaka eo anatrehan'ny mpanapaka dia tsy zay manofaofa tanana tompo ambonin'ny zany rehetra zany eo ianao mitsimbona mitsinjo mikarakara ny zanaka ao tsiraray avy raha isondera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay reny vokatra sy asa zay nitranga rehetra teo reny tompo dia anao reny ho voninahitra sy anaranao reny ary averinay aminao tanteraka zany sofa teo ianao fa raha tsy teo ianao tsy nisy antony joroany teto akory saotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Teka mafy be ho an'i Jesosy. Alleluia. Ozy ny teny atao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:15 amin'ny anaran'i Jesosy ary rehefa tafidina avy tamin'ny Makedonia Silasy sy Timoty dia voateriny teny Paoly ka nanambara tamin'ny Jiosy fa Jesosy no Kristy. Amin'ny dikateny fototra izy dia hoe noteren'ny fanahy Paoly izara teny. Androany ariva misy olon'Andriamanitra niteren'ny fanahy izara teny. Tsy hoe tonga eto izy satria tia mizara na passion an'le izy fa tonga eto izy satria nirahana ho ahy sy ho anao. Amen. Misy antony zany misy dikan'izany ary tokony isy vokatra sy isy fiantraikany. Izy Andriamanitra Jesosy ny manendry ny vava mpanompo ny tonga eto ary Jesosy koa manendry ianao ho eo ary manendry ny sofinao andre. Jesosy mametraka ny teny ao am-bava mipitory ary Jesosy mametraka fahalinana ao am-pony zay miaino ary Jesosy manome an'le teny ary izy miantoka an'le vokatra ao aorianan'le teny. Tadio tsara fa rehefa avy manambara ny heviny Andriamanitra dia maneho ny asany. Amen. Androny arivotsika mbola manana privilège mbola miaraka amintsika Brother Myndert Bloem avy any Afrika Atsimo. Efa hatramin'ny herinandro ambony izy nefa nanao ny séminaire miaraka tamintsika ho an'izay mety tsy afaka mbola nanatrika na tsy afaka ny aino dia mampirisika anao hiverina iaino raha mety fa ilainao be. Tsy ho voazavako anatin'ny 2 minitra ny famotinana ny zavatra napetraky ny tompo teny teo aminy ho atsika. Fa raha fitinina nefa dia ny hoe mba ho fantatrao ny programan'Andriamanitra momba anao. Amen. Eto tsy miresaka le programa le hoe programa tompo momba ana zaho ny ho ataon'ny président tsy iny. Iny hitranga foana ihany i présidentisany hitranga foana iny. Fa le hoe inona ny aiza ho anatin'ny tenan'ny Kristy enao. Maso ilany ve anao sa volomaso sa le nify tsy azozongozonona fa le mitsako tsara mba tonga le tenan'ny Kristy inana misy an'izay mantsy raha tsy fantatrao zay dia lasaka ny toeran'ny lohalika le sofina ohatra dia raha ianao zany zay lohalika maka ny toeran'ny sofina zay dia miverena eo amin'ny andraikitra mahalohalika raha mba mety. Alleluia. Ohatrohatr'izay le izy. Androany arivotsika mbola afaka andre ny suiten'izay fampahirezana sy fampianaran'izay ary mafaly any miprésente anareo indray ho an'izay mbola tsy nahita izy no Brother Myndert Bloem ary ny mpandika teny miaraka amin'ny androany dia Brother hvkl ndotsika andray azy ireo amitehaka mirefitrefitra pe ho voninahitry ny tompo avy hatrany dia hiroso amin'ny ministrina zareo. Tehaka mafy ho an'i Jesosy. Misaotra betsika. Salama tompoko. Mipetrika. Misaotra betsika. It's good to be here. Tena tsara ndray tonga eto androany. And I see a lot of people that wasn't here during the week and it's good.
dia mahita olona be dehibe tsy niaraka taminay a nandritra n'izay 3 andro any latsinainy talata larobia fa mahafinaritra koa nefa mahitanao tonga eto androany. The good news of what we are going to do here this afternoon, Ny vaovao mafaly izay zavatra ho ataontsika eto androany hariva. maybe if you don't understand everything, it's okay because we are busy doing like a manual. Dia tsy mampaninona na dia hoe tsy azonareo ara ny zavatra rehetra satria ao anatina fanotana boky anankiray izay amin'izao fotoana izao. And the manual will be available when I leave to go back to South Africa. Dia alohan'ny andehanako any Afrika Atsimo a dia afaka ho zaraina amintsika izany boky izany. So we are busy to translate it in Malagasy. Mbola eo ampanomboana sy ampamaranana ny fandikanana azy amin'ny teny gasy izay amin'izao fotoana izao. The manual was developed by me there in South Africa for a very long while, about 5 to 7 years. Dia nandritra ny 5 taona ka hatramin'ny 7 taona izay no namola volana izay fampianarana izay tany Afrika Atsimo. And the reason God put it on my heart to do this, Ny antony a nampatonga l'Andriamanitra nametraka an'izany tao am-poko mba hanaovako an'izany. I don't know if you know a lot of people here in Madagascar, but in South Africa we've got a lot of motivational speakers. Dia tsy fantatra hoe firy amintsika ny firy aminareo no mahafantatra olona le ohatran'ny hoe rehefa miresaka izy dia ohatran'ny hoe manetanetana foana ny zavatra teneniny fa ny Afrika Atsimo aloha izany be dehibe. And you will get that people, they will really start to motivate the people and say, you can be a Springbok rugby player. Dia ianao mahita olona any Afrika Atsimo miresaka dia rehefa miresaka ry zareo dia mampitanetana hoe ianao lasa mpilalao rugby amin'ny maki ohatra. You can represent South Africa maybe in soccer or swimming and you can have good results. Ianao afaka mirepresente any Afrika Atsimo ohatran'ny hoe mpilomano mahaindrindra na mpilalao baolina mahaindrindra dia ahita vokatra tsara. And I'm always listening to this and then I go to that people afterwards. Dia enoko le izy dia avy eo lasa makany amin'ilay olona aorianan'izay. And say, do you really think it's realistic that everybody can play soccer or rugby for the country? Dia ianao ve hoy izao taminazy hoe ianao ve mieritreritra tsara hoe mba misaina ve ianao miteny an'izany hoe ny olona rehetra resahanao dia hoe ilalao rugby daholo na ilalao baolina daholo ho ampy ve ny terrain amin'izany. Because there's millions of people Satria olona manarivo, olona amanetsinetsy na manatapitrisany. and there's not millions of people that can play in their teams. Dia tsy hoe ny olona tsy ho vita mihitsy izany hoe olona aminatapitrisany izany ny lalao amina ekipa anankiray. You cannot use that as a motivation. Izany akory tsy afaka ampiasainao aprisihana olona anankiray. Because there's lots of people listening to you and that people doesn't all have the same gifts. Dia indraindray satria misy olona mihaino anao dia ny olona rehetra nefa tsy manana ny fanomezam-pahasoavana mitovy daholo. And this is why God put this on my heart. Dia izay nampatonga n'Andriamanitra nametraka an'izao zavatra izao ao anatin'ny foko. Because I've got a heart for the people that sometimes don't get recognized. Dia satria manana foany ny olona indraindray ilay tsy fantatry ny olona ireny. I've got a heart for the people that sometimes are not seen. Dia izaho koa manana foany ny olona izay indraindray tsy hitany be sy ny maro. And if you read your Bible, you can see God's got a heart for them as well. Dia raha mamaky ny baibolinao anao dia hitanao anatin'ny baiboly koa hoe Andriamanitra koa manana foany ireny olona ireny. So the purpose of this course Ny antom-pisian'ity fampianarana ity dia izao is so that you can discover as an individual what God made you for. dia mba ahafahanao mahafantatra ho an'ny tenanao manokana hoe inona ny antony namorona an'Andriamanitra anao. So if you missed Tuesday and Wednesday, it's okay. You can do this course at another time later in the year. Dia na ohatra raha hoe tsy tonga ianao tamin'ny talata sy tamin'ny larobia dia mbola afaka manao an'le koranao le fianarana amin'ny any ririna kely amin'ity taona ity. So I will be back from South Africa training, helping to train the people to train the people. Dia mbola hiverina indray avy any Afrika Atsimo ampiofana olona mba ahafahan'ny olona mampiofana ny hafa ihany koa. So what we said the last couple of days is that you will definitely have one of these prominent gifts. Dia ny zavatra nyresahanay tao anatin'izay andro vitsivitsy izay dia hoe farafaratsiny ianao mba manana ray amin'ireo fanomezan'ireo. You can even have 2 or 3. Mety hoe afaka manana anankiroa ianao na anankitelo. But you will always have one prominent one. Fa ianao tokony hanana anankiray izay mitoetra aminao mandrakizay. And it's called the motivational gifts. So you are born with this and you will die with this. Dia le hoe fanomezam-pahasoavana mampirisika satria nateraka ho amin'izany ianao ary ara-maty aminao le izy. So today you should make a decision to establish yourself and start blooming where you are.
Dia ianao androany mila manapa-kevitra mba hahafahanao mamiratra sy mamoa eo amin'izay toerana misy anao. You know what you should not be? Mba fantatrao hoe inona ny zavatra tsy tokony ataonao? Panafanaseza. You should not be a panafanaseza because you should go in and you do something. Ianao tsy tokony ho mpanafanaseza fotsiny rehefa tonga eto fa tokony handeha ianao dia hanao zavatra. If we do not fulfill our dreams, desires and ideals, Dia raha ohatra zao hoe tsy mahatateraka ny nofinofitsika sika na ny zavatra faniritsika, if we do not use our gift that the Lord has given us, raha ohatra tsy ampiasaintsika ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra antsika, we will never be fulfilled Christians, dia tsy ho kristianina feno mihitsy itsika, and it will die with us. dia hiara ho maty amintsika ilay izy. This is not what God's plan was for you. Tsy izany mihitsy ny planin'Andriamanitra ho anao. So the fact that you are here today Ny antom-pisiny hoe eto ianao androany, is the best place you can be. dia eto any toerana tsara indrindra mety anao zany androany. Because it's not about me, Satria tsy momba ilay izy. it's not about hvkl Ministries, Tsy hoe momba ny hvkl-mission, it's about you fa momba anao. discovering your gift. Mba hahafahanao mahafantatra sy mahita ny antom-pisinao, ny fanomezam-pahasoavana izay anananao. It won't be tonight. Mety tsy androany alina ilay izy no hitanao. It might not even be tomorrow morning. Mety tsy raha-pitso maraina ihany koa. But on Monday when we finish, Fa amin'ny latsinaina rehefa vita ilay fampianarana, you will have confidence in the fact that, I now know. dia amin'ny latsinaina ianao mety hafantatra amin'izay hoe ay izao akay izao vao mahafantatra. As we said on Tuesday morning, you know you can run fast because there's always races. Dia ny hafantaranao zao ohatra hoe mihazakazaka mafy ianao rehefa manao kory, Want and must do. dia tokony fotoana zao hafantarantsika hoe inona ny zavatra tediavinao sy ny zavatra mila ataonao. In a soccer team, there's a number on everyone's back. Raha ohatra hoe mpilalao baolina zao dia misy numéro ao aorianan'ny maillot-ny tsirairay avy. He knows his purpose. Fantany tsara ny antom-pisiny. He's exercised it. Efa nanatanjatena izy tamin'izany. And when that whistle blow, he exercised that. Dia rehefa mitsoka ny siflet dia ampiariny amin'izay ilay izy. He puts it into action. Dia ampiasainy amin'izay ampiariny amin'izay ilay izy eo amin'ny terrain. And he do his best, but he know what his position are. Dia ataony ny tsara indrindra, omeny ny tsara indrindra avy aminy satria fantany tsara hoe aiza ny toerana tokony hisy azy. And what we read on Tuesday in Ephesians 4, Dia zavatra vakiana tamin'ny talata tao amin'ny Efesiana toko faefatra. it's like sometimes the church is like a boat on the water. Dia indraindray fiangonana ohatran'ny hoe sambo anankiray eny ambony rano. It takes you wherever it's going. Dia ny onja mitondra anao any amin'izay tiany hitondrana anao. And even the wind is blowing it anywhere. Dia ny rivotra koa mitsoka any amin'izay tiany hitsofana eny. No, church. Tsy izany no tokony ho izy. It's time to be a motorized boat. Dia ianao tokony hoe voafehanao le lakana na le sambo izay hoentinao. To have the whole team in place. Ahafahanao manana ny ekipa rehetra mipetraka amin'ny toerana tokony hisy azy. And when you start that motor, Dia rehefa velominao ny motera, you know your direction. dia fantatra hoe aiza tsara ny tokony alehanao. Everybody is working together. Dia ny olona rehetra miara-miasa. And you've got a purpose and you're going. Nothing is stopping you. Dia manana antom-pisiny ianao dia mandeha dia tsy misy zavatra ampijanona anao mihitsy. You know what Ephesians 4 says? He says we will be perfect, lacking nothing, like Jesus. Dia izao no lazain'ny Efesiana toko faefatra hoe isika dia ho tanteraka tsy orina inona na inona tahaka an'i Jesosy. Do you want to achieve that, church? Tiana ho tratra ve zany fiangonana? You want to bring that word, what Jesus prophesied over us, in fulfillment? Dia tiana ho tanteraka eo amin'ny fiainanao ve zany faminaniana ny tenenin'i Jesosy zany hoe ho tanteraka eo aminao ve zany? I think it's time. Za mieritreritra hoe fotoana zao. Amen. Amen. Okay. Most people go to school for 12 years in South Africa. Same here. Yeah. Most people go to school for 12 years. Ny akamaroan'ny sekoly dia farafahakeliny 12 taona no mandeha any an-tsekoly ny ankizy. Then some of them study for 7 years. Ny sasany mety hoe mianatra 3 taona, ny sasany mianatra 7 taona aorianan'izay. After that, they will work until they're plus minus 60 years old. Dia 60? 60. They work until they are 60 years old. yeah. Dia avy eo rehefa vita ny fianarana any amin'ny université dia avy eo miasa ka hatramin'izy 80 taona mandra-paretirety. And after 60, they retire and then they die. Dia aorianan'ny 80 taona dia retirety amin'izay dia avy eo maty. All their studies
Ny fianarana rehetra zay nianarany tany aloha, all the hard work zay asa mafy nataony hatramin'izay, and preparation are about for 40 years in their life. dia le fanomanana rehetra nandritra ny 70 taona tamin'ny fiainany. And there was a man, his name is John Piper. Nisy lehilahy anankiray izay dia nianarany John Piper. He wrote a book about this, Dia nanoratra boky izy momba an'izany. and the book's title is The Wasted Life. Dia nianaran'le boky le hoe fandaninan'ny fiainanao. Why? Fa maninona? Because this description fits most of the people on earth. Satria izay zavatra voasorany tao dia ohatran'ny hoe mahakasika ny olona rehetra manerana an'izao tontolo izao. But what do you leave behind? Fa ny zavatra avelanao anirina rehefa What? lasa ianao. What's the legacy? Inona kay ny lova apetraka ao ao aorianany andehananao? And what are you taking with you? Dia inona koa ny zavatra hoentinao miaraka aminao? Nothing of us. Tsy misy zavatra ety ambonin'ny tany akory hoentinao miakatra. Let's read Psalm 119 verses 57. Vakitsika ny Salamo toko 7:7 ny andininy 7:30. Salamo 119 verset 37. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Zao voasoratra hoe avelio ny masoko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. So the things that's worthy and the things that you should focus on Ny zavatra mendrika sy zavatra tokony mendrika ny fifantohanao dia zao. is what you do for your brothers and sisters Dia ny zavatra ataonao amin'ny rahalasy anabavinao and what you do for him. sy ny zavatra ataonao ho an'Andriamanitra. The rest is dying with you. Ny ambiny rehetra dia hiara-ho maty aminao. Because you know in Matthew 25 verses 40 he says, whatever you do for the least, you do for me. Zao ny voasoratra amin'ny Mateo 5:20 ny andininy 7 hoe ny zavatra ataonareo amin'ny majinika indrindra dia ataonareo amiko koa. And even in Colossians 3 verses 23 he says, whatever you do, do it as for the Lord and not for people. Colossians 3:23. Ny Kolosianina toko 7 ny andininy 7:20 milaza hoe zavatra rehetra izay ataonareo dia ataovy tahaka ny atao an'ny Tompo. So we should not be foolish. Dia tsy tokony ho adaladalitsika. That's why Brother John Piper wrote this book, The Wasted Life. Zay mampatonga an'le rahalahy John Piper nanoratra an'le boky hoe le fandaniana amin'ny fiainanao. But when it comes to things of God, people do not want to learn. Dia rehefa tonga hoe zavatra momba n'Andriamanitra amin'izay dia le olona tsy mazoto hianatra. They do not think it's necessary to study the Word of God in depth. Dia tsy mieritreritra ry zareo hoe tena ilainy zany mandinika ny tenin'Andriamanitra zany amin'ny lalindalina kokoa. And then they use that word to help others. Dia hoe ampiasaina le teny avy eo mba hanampiana ny hafa. They forget what we do for God has eternal value with eternal reward. Dia adin'ny olona indraindray hoe ny zavatra ataontsika n'Andriamanitra dia maharitra mandrakizay sy misy famaliana mandrakizay. So when you use our gift, it's as God intended. Dia raha ohatra ampiasainao fanomezana izay niraisinao araka ny fomba nieritreretan'Andriamanitra azy, It will glorify Him, dia hanome voninahitra azy izy, hanome voninahitra azy le izy amin'izay, expand His kingdom, sy anitatra ny fanjakany. and be to our advantage because we will also fulfill ourselves. Dia azo tombotsoa amin'izany koa tsika satria ho fenontsika amin'ny zavatra eo amin'ny fiainantsika. There's even a song that is sung by Robin Marquez Misy hira zay iran'ny Robin Marcus that says, it's only in your will that I am free. hoe ao anatin'ny sitraponao ihany mahafaka. It's only in His will that you will always have peace. Ao anatin'ny sitrapon'Andriamanitra ihany no anananao fiadanana. Some people do use their given gift, Ny olona sasany mampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomena azy but only to their own advantage. mba ho tombotsoan'ny tenany manokana. It's so unfortunately because they toil and sweat to get it to the top of a ladder. Dia mampalahelo satria miezaka mafy izy mba hahatonga anazy any amin'ny farany ambonin'ny tohatra. Only to find out that maybe that was the wrong ladder. Dia tongany izy dia avy eo amin'izay izy tonga saina hoe aika le tohatra disoka iny ny akarany. So even that comes to nothing. Dia na izany koa ara dia tonga amin'ny zavatra tsisy dikany ianao avy eo. That's why Solomon said in Ecclesiastic 1 that it's a chase of wind. Zany mampatonga ny Solomona miresaka ny amin'ny boky mpitoroteny hoe ohatran'ny hoe manenjika rivotra zany ianao. So church, if you chase money, Ry fiangonana raha ohatra ianao manenjika vola, using your gift to achieve it,
hoe ampiasainao ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao mba hatratraranao an'izany. It also will not glorify God and it will also not serve your brothers and sisters. Dia zany akory tsy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra sy tsy hanampiny rahalahy sy anabavinao. God wants you to fulfill yourself, Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanteraka ianao. bear fruit, be happy and content, Vokatra ho faly foana sy ho ionina amin'ny zavatra anananao. live out your dreams and ideals, receive your desires and fulfill your calling. Dia hiaina amin'ny antom-pisinao hiaina amin'ny nofinofinao sy ny fanirianao sy hatanteraka ny antson'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny fiainanao. Because then He's glorified in your life. Satria rehefa amin'izay fotoan'izay dia homena voninahitra izy eo amin'ny fiainanao. Now I want to come back, as I said about that motivational speakers. Dia zao hiverina momba n'le hoe le mpampianatra ohatran'ny hoe manetanetana anao fotsiny. I want to break a lie Za te hamotika lainga anankiray in your life eo amin'ny fiainanao. that saying if you believe you have nothing to offer the church or the world, Dia hoe raha mino ianao tsisy ny inona tokony hoentinao zany ao am-piangonana na eo amin'izao tontolo izao, you will not contribute anything. hoe tsisy zavatra ninninona zany andraisanao anjara. Why? Fa maninona? Because Proverbs 23 verses 7 says, as you thinketh in your heart, you are. Dia satria izao nolaza ny ten'Andriamanitra ny obolana toko 7:7 hoe zay zavatra rehetra saintsainao anatin'ny lohanao dia zay mihitsy ianao. So stop thinking like that, church. Dia aoka ianao hijanona tseritreritra ohatran'izany ny fiangonana. Family, I want you to say to yourself, I have a gift and a purpose. Can you say that? Ianao ve afaka mamerina an'izao zavatra teneniko izao hoe manana antom-pisiana sy manana fanomezana. Why do I want you to say it? Fa maninona ka ianao no tiako hiteny an'izany? Because life and death is in the power of your tongue. Satria ny fiainana sy ny fahafatesana dia eo ambanin'ny fahefan'ny lelanao. If you say, I cannot do it, Raha ohatra ianao zao miteny tsy vitako zany, you will never be able to do it. dia tsy ho vitanao mihitsy tokoa le izy. But if you say, I can do it because God is with me, Fa raha ohatra ianao miteny vitako le izy satria Andriamanitra miaraka amiko, you will start to do it. dia ho atomboka ao dia ataonao le izy. And we said last week, even if you have to do it afraid, just do it. Dia tahaka ny tenentsika tamin'ny herinandro ambony hoe na dia ataonao ary le izy miaraka amin'ny tahotra, ataovy ihany. Why? Fa maninona? Because Philippians 2:13, Jesus says, I will equip you for your purpose. Filipiana 2:17 milaza hoe izy ny ampitahoanao amin'ny antsony izay napetrany teo amin'ny fiainanao. You will not send your child to school with different clothes than the others. Ianao zao tsy hoe andefa ny zanakao any am-pianarana dia hoe misy tenue efa napetraka any am-pianarana dia ianao tenue hafa mihitsy ny ampanaovinao any zanakao. If a school have a certain dress code, you will send your child, you will find the clothes. Dia raha ohatra hoe misy fomba fiakanjo manokana ohatra hoe manao tablier ny ankizy any am-pianarana dia tsy hoe zavatra hafa ny ampanaovinao fa ianao hitady an'izay zavatra izay mitovy. So how do you think God will not equip you for your work if you are going there? Dia ahoana kay fomba eritreretanao hoe Andriamanitra tsy ampitahoanao amin'ny asa izay tokony ataonao rehefa mandeha ianao. Amen. Amen. God has given us special abilities. No one else left empty-handed. Dia Andriamanitra nanome antsika fahafahana ny tsirairay avy samy manana an'izay daholo satria tsy misy olona tonga tetỳ ambonin'ny tany zany hoe tsisy ninninona no entiny. So you must sit here today to say, Ianao zao tokony hipetraka eto androany dia tokony hafantatra. I have one or maybe two or maybe three gifts from God. Mety hoe manana anankiray ianao na anankiroa na anankitelo fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. And you must say to yourself, I'm going to discover it and I'm going to use it. Dia ianao tokony hiteny amin'ny tenanao hoe tokony ho hitako izay dia hanomboka ampiasaiko. In Romans 12 verses 6, Ao amin'ny Romana 12:9, he says, we have gifts that differ according to the grace that God has given to us. zao voasoratra hoe manana fanomezam-pahasoavana isika samihafa arakaraka ny fanomezan'Andriamanitra izay nomena antsika. Our gifts and abilities are therefore gifts from God, and it's better to be thankful for the gifts we have. Dia ny fanomezam-pahasoavana izay rehetra nyraisintsika dia avy amin'Andriamanitra daholo ka tokony hisorantsika izy ny amin'izany. So be thankful and develop them, Aoka ianao hisaotra mandrakariva sy apitatra an'le izy mandrakariva. than to want the gifts that we do not have. So make peace with the gifts God's going to show you Fa tsy have. hoe akory hoe lasa ianao mitsiry rehetra ny fanomezam-pahasoavana izay tsy anananao fa ny anao aloha hifaliana.
Remember, in His plan, God often used those who lack the ability of it or gifts in the eyes of the world. Dia tadio tsara ny zavatra voasoratra amin'ny tenin'Andriamanitra hoe Andriamanitra mampitaon'ny olona zay eritreretan'ny olona hoe tsy manana ninina eto amin'izao tontolo izao. And you can go home and read 1 Corinthians 12, Ianao afaka mandeha mody dia mamaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny Korintianina voalohany toko 12, verses 17 to 29. ny andininy fa 17 ka hatramin'ny andininy fa 7. And you can also read 1 Corinthians 3, Dia afaka mamaky koa ianao amin'ny Korintianina voalohany toko 3, verses 18 to 20. ny andininy fa 12 sy ny andininy ka hatramin'ny andininy fa 20. Okay, just for time purposes, we're not going to read it now. Noho ny amin'ny fahateren'ny fotoana dia tsy hoe hovakitsika daholo izay tenin'Andriamanitra rehetra izay. So now when you know what your gift is, you make yourself available. Dia rehefa fantatrao zany ny hoe inona fanomezam-pahasoavana izay niraisinao dia tokony alalaka ianao amin'ny fotoananao. Be the right person in the right place for the right reason. Ianao tokony le olona mety amin'ny toerana mety amin'ny antony mety. For the extension of God's kingdom and the glory and honor of His name. Mba hahatonga anao ahafahanao manitatra ny fanjakan'Andriamanitra sy fanomezam-boninahitra ny anarany. And you rejoice in your God-given abilities. Dia ianao mila mifaly amin'ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra anao. This is how you fulfill yourself and the glory of God. Zay ny ampatonga anao ahafahanao tanteraka eo amin'ny tenanao sy mba ho voninahitran'Andriamanitra. And I want you to tell yourself now, Dia tiako ianao hiteny amin'ny tenanao zao hoe I'm going to use my God-given abilities. za ampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nomen'Andriamanitra. Can you say that? Let's try again. Averintsika ihany. And I'm going to use it where He planted me. Dia ampiasaiko le izy eo amin'ny toerana nampamakany ahy. Averintsika izay. Amen. Say it again. Avereny ihany. So I will help the ministry Hoe anampy ny asa fanompona fulfill myself mba ahafahako ho tanteraka eo amin'ny tenako and expand God's kingdom. sy hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Amen. It makes me very happy if we can get movement. Tena mahafaly anahy le izy rehefa metanetansika. Okay, the second lecture. Ny zavatra hovakitsika manaraka dia izao. The spiritual gifts is represents our natural abilities. Dia ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy dia maneho ny fanomezam-pahasoavana izay niraisintsika ara-boajanahary. Its tendencies found in every human. Dia zany dia hita any amin'ny olona rehetra. And it's the work of God's unique handwork in them. Dia tanan'Andriamanitra miasa sy miasa ao anatin'ny olona tsirairay avy. Only 7 gifts are listed and a few people are fully described by just one. Dia fanomezam-pahasoavana anankifito ny voaresaka. Dia nefa olona vitsivitsy ihany ohatrany hoe manana ny ohatrany hoe ny anankiray na ohatr' izany. So you understand you will have a combination of these gifts. Dia fantatrao tsara amin'izay zany hoe tsika rehetra ireo ny fitambaran'le fanomezam-pahasoavana rehetra. So it's more common to find a mixture of these gifts. Dia indray mety mahazatra antsika mahita ny hoe fifangaroan'le fanomezam-pahasoavana. But there will always be one that's more dominant. Fa misy anankiray izay tena miavaka indrindra. These gifts are fundamental to our part in God's created order of things. Satria zany dia anisan'ny hoe zavatra nataon'Andriamanitra lamina napetrak'Andriamanitra amin'ny zavaboary rehetra ny foroniny. So what is a motivational gift? Inona kay le hoe fanomezam-pahasoavana mandrisika? It's like a given DNA. Ohatrany hoe zavatra efa anaty ranao mihitsy le izy. What you were born with. Teraka niaraka taminao. It's a gift to enable us to do things we do not need to do. Enable us to do the things we need to do. Dia zavatra manampy antsika hanao ny zavatra tokony ataontsika. It's an inner drive that motivates us. Zavatra manosika antsika ny anaty le izy izay mampirisika antsika. The power that shapes our personality. Ery izay mandranitra ny toetrantsika. It's important for us and we find it easy to do. Dia manandanja amintsika zany ary moramora ho antsika ny manao azy. 2 Corinthians 5:17 says that if you are in Christ, you're a new creation. Korintianina 2:5 milaza hoe raha ao amin'ny Kristy ianao dia olom-baovao. And remember,
tadio tsara. A gift means you didn't choose it. Ny fanomezam-pahasoavana akory tsy hoe ianao no misafidy azy. We didn't deserve it. Tsy mendrika an'izany akory azy isika. The gift, it's not our reward Tsy hoe ny fanomezam-pahasoavana dia hoe valim-piti ho atsika because we didn't work for it. satria tsy niasa ho an'izany tsika. We have received it and must examine, develop, and use it. Dia niraisitsika ilay izy dia ampiasaintsika, saintsaintsika dia ampiasaintsika eny amin'ny fotoana rehetra. And be very thankful for that. Sy tokony hisaotra mandrakarivotsika ny amin'izany. There was one lady that attended the course one day, Nisy vehivavy anankiray nanatrika amin'ny fampianarana ohatr' izao ndray andro. and he came to me afterwards saying, I don't like this just being a servant. This is not exciting. Dia ozy izy hoe ohatrany tsy dia tiako loatra ilay hoe mpanompo fa ohatrany tsy dia mampientanentana ilay izy. And I said to her, you should be content because it's a good gift. Dia izany tena anazy hoe tokony ho afa-po ianao satria fanomezam-pahasoavana tsara izany manompo izany. And I started to place her in the right places. Dia nanomboka napetraka izy eo amin'ny toerana tokony hisy azy. And I just want to testify today she's a full-time missionary in Japan. Dia izao aty hijoro vavolombelona fa amin'izao fotoana izao izy mpanao asa fanompoana feno amin'ny fotoana rehetra any Japon. She's not teaching. Tsy hoe akory hoe mampianatra izy. She's not evangelizing. Tsy manao asan'ny evangelista akory. She's still serving. Fa mbola manompo ihany ny alehany ihany. She's still serving every missionary in Japan, going from missionary to missionary to missionary, serving them with her whole heart, with her whole heart. Dia manompo ny misionera izay mifandimby manompo an'ireny olo ireny amin'ny fomba manontolo. And she's happy. Ary tena faly izy ny amin'izany. Why? Fa maninona? Because she's doing what God made her. She was born with it. Satria manao zavatra namoronan'Andriamanitra azy izy. And she's going to die being a servant. Dia ho faty izy ndray andro amin'ny mampanompo azy. But in the meantime, she's fulfilling the dream and the ideals God set to her. Fa mandrapatonga an'izay fotoana izay dia manatateraka izy ny zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatiny. You understand the difference between a fulfilled life and a life that was only about you, the drive you did? Dia mahafantatrao tsara amin'izay hoe inona amin'ny fahasamihafany hoe fiainana feno tanteraka sy ilay hoe fiainana hoe ianao fotsiny mitondra ny fiainanao teny. And church, Fiangonana, in both ways, there was provision. ao amin'ireo anankiroa ireo samy misy famatsiana daholo ange. When she was working for money, because she's a very highly educated woman, when she was working for money, she was fulfilled because she had a lot of money. Dia tamin'izy niasa nitady vola, dia tena nahomby be satria izy tena nianatra be mihitsy dia nahomby izy tamin'ny fitadiavany vola. But she was never happy. Fa tsy nafaly anazy nefa ilay izy. When she started to seek her a gifting and the God's kingdom, Fa rehefa nanomboka izy nitady ny hoe inona ny fanomezana izay tokony ananana sy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. she's happy, Dia sady faly izy she's fulfilled, sy notanteraka. she's doing something for her inheritance one day, Dia manao zavatra izy ho an'ny lovany ray andro any. she's serving a fellow Christians, Dia manompo a kristianina miara-manompo aminy izy. and God is providing for her. Dia Andriamanitra no mamatso azy koa. Why? He says, because seek first my kingdom and the rest I will add. Fa maninona ka izy miteny an'izany satria izao nolazainy hoe katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako dia ny zavatra rehetra ambiny ampiana fotsiny. Amen. Amen. What is the difference between talent and the motivational gift? Inona ka ny zavatra mahasamihafa ny talenta sy ny hoe fanomezam-pahasoavana mandrisika? A motivational gift is an inner driving force, a special empowerment of God. Dia ny fanomezam-pahasoavana mandrisika dia ohatrany hoe zavatra any anatinao any manosika anao anao an'ilay zavatra namoronan'Andriamanitra anao. And it enables us to minister effectively in certain areas of the body of Christ. Dia afahantsika manompo mahomby kokoa ao amin'ny tenan'i Kristy izay misy atsika. A talent is the ability to do something good. Ny talenta dia fahafahanao manao zavatra tsara. Maybe like singing or acting or sport or painting. Mety hoe mihira na manao filma na manao sport na mandoko manao hosodoko. You understand the difference? Fantatrao ny fahasamihafana? Good. I do have a motivational gift. This is what you should say to yourself all the time. Ianao tokony hiteny amin'ny tenanao foana hoe za manana fanomezam-pahasoavana mandrisika. He never withdraws it.
tsy esorin'Andriamanitra eny aminao mihitsy zany. Let's read it in Romans 11 verses 29. Vakitsika zany amin'ny Romanina toko 12 ny andinin'ny 7:20. Romans 11 verses 29 says, once God has given to the people his gifts, Zao voasoratra ao amin'ny Romanina 12 toko ny andinin'ny 7:20. Fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan'Andriamanitra he will never withdraw them. dia tsy misy anenenany na hoe tsy esorina any aminao mihitsy. So church, do you understand why it is so important to know what that gift is? Dia mba fantatrao ry fiangonana hoe inona kay ny tena mazava-dehibe ny fahafantaranao hoe inona le fanomezam-pahasoavana aiza ho aiza eo amin'ny fiainanao misy an'le izy. As my brother said the other morning, it's use it or lose it. Zay nolazaina ndray maraina hoe na le izy ampiasainao na le izy very. So one day when you get to God, Ndray andro any ianao rehefa ho avy eo anatrehan'Andriamanitra, he was going to say to you, what did you do with your gift, my brother? dia teny aminao Andriamanitra hoe finona kay ny nanaovanao an'le fanomezam-pahasoavana izay niraisinao rahalahy? Did you use it for my kingdom, sister? Nampiasainao an'le fanjakako ve le izy ranabavy? And he will say, good and faithful child. Dia raha nanao an'izay ianao dia teny izy hoe tsara sady mpanompo mahatoky ianao, And you will not lose it. dia tsy ho very ianao amin'izay. But if you don't use it, Fa raha tsy nampiasainao le izy, you know what he's saying. tsy teny akory hoe inona ny zavatra ho teneniny aminao amin'izay fotoan'izay. You know exactly what God will say to you, so let's not go there today. Fa fantatrao tsara hoe inona ny zavatra ho tenenin'Andriamanitra aminao amin'izay fotoan'izay fa tsy hoany aloha tsika androany. Okay, as we said, there are 7 different motivational gifts, Tahaka ny lazaintsika hoe misy fanomezam-pahasoavana mandrisika anankifito. and you should not be confused with the Ephesians 4 5-fold ministry gifts. Dia tsy tokony ho afangaronao amin'le asa fanompoana anankidimy izay voasoratra amin'ny Efesianina toko 4 zany. And also the 1 Corinthians 12 manifestation gifts. Sy izay voasoratra amin'ny Korintianina 1 toko 12 lay fanomezam-pahasoavana fampisehoana. So you understand there's 3 sets of gifts. Dia zao amin'izay azonao tsara hoe misy karazana fanomezam-pahasoavana anankitelo zany. The first one, the ministry gifts, is the prophet, the apostle, the prophet, the shepherd, and the teacher. Dia ny fanomezam-pahasoavana voalohany ao amin'ny kategoria anankiray hoe ny fanomezam-pahasoavana amin'ny asa fanompoana anankidimy, ny apôstôly, mpaminany, ny evangelista, ny mpiandry sy ny mpampianatra. And that's not usually the people that's like almost in full-time ministry. Dia zany ho an'ny olona ohatran'ny hoe ao anatin'ny asa fanompoana feno. The 1 Corinthians 12 with the manifestation gifts, Dia ao amin'ny Korintianina 1 toko 12 izay miresaka momba ny fanomezam-pahasoavana izay mampiseho. he can use any of that gifts through any of you at any time as he wants. Dia afaka ampiasainy le izy niza ny olona amin'ny fotoana rehetra, naiza toerana amin'ny fomba itiavany azy Whenever you need it. rehefa ilaina le izy. And there's 9 of that gifts. Dia misy anankisivy le fanomezana. But the focus now is the motivational gifts, the one that you have with you every day. Fa ny fifantohana dia le hoe fanomezam-pahasoavana mandrisika izay miaraka aminao isan'andro. Okay, so let's continue. Toizantsika ihany. Even though we only have one primary motivational gift, Na dia ohatra raha hoe anankiray monja fotsiny aza ny fanomezam-pahasoavana mandrisika ananantsika. and as I previously said, also like a secondary or maybe even a third one. Mety hoe tahaka ny teneniko teo aloha mety anankiroa ny ianao na mety anankitelo. The gifts of manifestation are the gifts that the Holy Spirit gives to the body of Christ, Ny fanomezam-pahasoavana izay mampiseho azy omen'ny fanahy masina ho an'ny fiangonana. and that's the one I already explained to you in 1 Corinthians 12. Izay le nazavaiko tamintsika teo amin'ny Korintianina 1 toko 12. And the purpose of the manifestation gifts are that we should serve in a way that profit others, and it can happen any time during the day, during the week. Dia tokony ampiasaintsika le izy ho an'ny tombotsoany tsiraray avy amin'ny fotoana rehetra ao anatin'ny tontolo andro sy amin'ny ao anatin'ny herinandro ray manontolo. So it's there, Eo foana le izy. but we're just not going to speak about it this course. Fa tsy ho resahantsika le izy amin'ity fampianarana indray mitoraka ity. So I'm just saying that you don't push it away. Zany akory tsy midika hoe ahilikilika ao any le izy. Okay, so let's start. The first motivational gift there is Ny fanomezam-pahasoavana mandrisika voalohany dia zao. the prophetic. Dia ny amin'ny faminaniana. The second one Ny faharoa is teaching. dia ny fampianarana.
The third one is encouraging. Ny fahatelo dia ny famporisihana, fampahirezana. The fourth one is giving. Ny faefatra dia ny fanomezana. The fifth one is leadership. Ny fahadimy dia ny fitarihana. And the last one is mercy. Dia ny farany indrindra dia hoe famindrapo. Did I say all 7 now? Yes, 6. Ministry. Okay, it's also with the ministry. Serving. Sorry. We are busy doing with translating it. Sorry, so the serving is the one that's missing. So I'll say it again: prophetic, teaching, serving, encouraging, giving, leadership, and mercy. Okay, so let's read 1 Peter 4 verses 11. It says there's the purpose of motivational gifts is that God may be glorified in all things through Jesus Christ. So these gifts have been given to us to serve and complement one another. God shows us a clear interest in having the gifts provide in our unique purpose. Andriamanitra dia mampiseho antsika mazava hoe ny antom-pisin'ny fanomezam-pahasoavana dia hanampy antsika amin'ny antom-pisitsika. And its fulfillment and its fulfillment. Sy ohatrany hoe hatateraka antsika eo amin'ny zavatra ataontsika. Understanding the difference between the gifts of God prevents us from confusing our fundamental motivation with our search for the Holy Spirit. Dia mifahafantarantsika ny hoe fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra dia manampy antsika hanavaka tsara hoe rehefa hoe ilay fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra tokony ho samihafa amin'ny fitadiavantsika amin'ny fanahy masina. The gifts can be summarized as follows. Ny fanomezam-pahasoavana dia afaka fitinina ao anatin'ny. Let's talk about the prophetic. Ohatra hoe resahantsika momba ny asa fanompoana faminaniana. It's a person that will speak with directly and with insight. Dia le olona miresaka mahitsy miaraka amin'ny faranita-tsaina. Especially when you are enabled by the Holy Spirit. Sy rehefa ohatrany hoe tarihan'ny fanahy ianao amin'izany zavatra ataonao zany. It demonstrates moral courage. Dia mampiseho fasahiana bebe kokoa. And the unwavering commitment to deserving values. Dia fipetrahanao amin'ny toerana anankiray hoe tsy miovaova mihitsy ianao amin'ny valeur izay tokony hanananao. To influence others with a positive spirit of justice. Mba hampatonga anao hanana fiantraikany eo amin'ny fiainan'ny olona ny antom-pisinao mba ahafahanao mitondra fahamarinana. And to speak as the clear spokesman of God. Dia mba hitonga anao hiteny mazava tsara tahaka ny hoe mpitondra tenin'Andriamanitra. Are you keeping up? I know it's a lot of information. Be loatra le zavatra resahana fa mba arakatsika ve. Everybody understand? Azontsika rehetra. Good. So in the prophetic is in the ministry gifts and the manifestation gift and the motivational gift. Ny asa fanompoana faminaniana dia sady tafiditra daholo le asa fanompoana anankidimy le asa fanompoana 5 sy ny fanomezam-pahasoavana fanahy masina sy le fanomezam-pahasoavana izay mandrisy. So it must not be confused with each other. Dia tsy tokony afangarontsika izy rehetra. In this one, the ministry gifts, it's like a full-time ministry. In the ministry gift, that prophet is like the full-time minister. Hoe ao anatin'ilay asa fanompoana 5 dia le mpaminany dia tena hoe mitazona foana an'ilay asa fanompoana faminaniana. In the manifestation gift, ao amin'ilay asa fanompoana fanomezam-pahasoavana izay mampiseho. All of us can be like a prophet for somebody. Dia ny tsika rehetra dia tokony ohatrany hoe lasa mpaminany ho an'ny olona tsirairay. But in the motivational gift, it's like we said, you are born with it, so you will do it always the same way. Dia ao amin'ilay fanomezam-pahasoavana izay mandrisika satria ianao nateraka niaraka tamin'ilay izy dia ho ataonao foana ilay izy amin'ny fotoana rehetra. And maybe you will start to realize now, I might fit in this one. Dia izao anao mety mieritreritra zaka mety
ao anatin'izao zavatra zao misy Because I normally like to speak directly with somebody. I don't go around. satria za tena tia miresaka mahitsy amin'ny olona satria za tsy tia miolakolaka za mihitsy It's also like a black and white person. There's no in-betweens. dia ohatrany hoe olona na ianao mainty na ianao fotsy fa tsisy hoe eo ampovoany. Okay. The second one is the teaching Dia ny motivational faharoa dia gift. ny fampianarana ao amin'ilay asa fanompoana mandrisika. It's a supernatural ability to explain truth revealed by the Holy Spirit. Dia ohatrany hoe fahafahana supernaturel ilay izy izay ahafahanao mampiseho fahamarinana izay tarihan'ny fanahy masina. And it makes it clear to the listeners. Dia mba hampatonga ilay izy hazava ho an'ny mpieno. So you might be a person that likes information and you like to also share it with somebody. Dia ianao zao mety olona ohatrany hoe tia information sy tia mizara an'izany ho an'ny olona. Many people are not like that. Be dia be ny olona tsy tia an'izany, tsoatran'izany. It's because they're not the teachers. Satria mety tsy mpampianatra izy. The encouragement motivation, Ny fampaherezana izay ao amin'ny asa fanompoana le fanomezam-pahasoavana mandrisika ihany koa. it literally means to call a person aside Dia tena midika mazava be mihitsy ilay izy hoe lasa ianao miantso olona anankiray dia hoe ndao aloha haka sisiny kely. for the purpose of making an appeal Dia mba hampatonga anao ohatrany hoe hiresaka zavatra anankiray mazava amin'iny olona iny. and through that encouraging and correct somebody Dia ao anatin'izay mety mampahery ianao na mety manintsy an'iny olona iny in a caring way. amin'ny fo miantra. But in a broader sense, it makes an appeal to comfort that person and to actually help and teach him something. Fa mba anitarana kely an'ilay izy dia hoe manampy an'ilay olona ianao azahoany bebe kokoa sy ampianaranao an'ilay olona bebe kokoa an'ilay zavatra misy. So it will be somebody that sees something in somebody's life and then says, like I explained to Michael, let's go and drink a coffee. Dia ohatran'ilay hoe ohatra hoe misy olona anankiray mahita zavatra anankiray mitranga eo amin'ny fiainan'ilay olona anankiray dia hoe andao aloha tsika hisotro kafe kely tsy le eny amin'ilay mijorojoro tsy le eny amin'ilay telonjato. So in our culture, when somebody says, I'm phoning you, I want to meet you for a coffee, you say, what did I do wrong? Amin'ny kolotsain'ny Sudafy dia rehefa miantso olona ianao ka miteny an'ilay olona andao tsika isanao araka hisotro kafe dia ilay olona tonga saina hoe fa naninona kay ny zavatra tsy nentina ataoko anga. Yeah. Fa tsy hoe lasa ianao tsy le kafe le riatsena samy hafa le izy. The fourth one is the serving motivation. Dia ny fahaefatra dia le asa fanompoana manompo, fanomezam-pahasoavana manompo. That's a person that likes to serve. Le olona tena tia manompo foana. The person that likes to provide loving general service. Dia le olona tena tia manolotra servisy tena ampitiavana be foana. And to meet the needs of others. Dia tiany foana hoe izay zavatra ilain'ilay olona rehetra dia eo izy anampy an'izay. It's somebody that just likes to help people. Dia olona mety hoe tia manampy olona fotsiny izy. If somebody falls, he wants to help them. Dia raha ohatra misy olona menjera dia tsy lasa izy mefa tena manangana an'ilay olona. If something falls, he wants to pick it up. Raha ohatra misy zavatra menjera dia lasa izy mandray an'ilay izy. The gift motivation, the giving motivational gift. Dia le fanomezam-pahasoavana manome-ndray. The essential meaning is to give out of a spirit of generosity. Dia ny tena dikan'ilay izy dia hoe mamenao amin'ny fanahy feno fahalalana sy feno généreux ianao zany. This gift is practiced without outward signs. Tsy misy hoe ampiasainao ilay izy dia misy zavatra ambadika ataonao hoe misy zavatra tianao omena dia misy zavatra ambadika tianao atenaina ao anatin'izay. It's not giving to boast or with pride. Na hoe omenao ilay izy satria ianao te hizesy na te hireare amin'ny olona. Technically, it refers to that person who helps someone financially or in a practical way. Na mety hoe afaka manampy olona rabola ianao na hoe misy zavatra ilaina ianao manokana dia ampianao izy. That wants to provide. Hoe te hamatsy foana ianao. It also comes naturally. Fa tokony ho ara-boajanahary ilay izy. The leadership motivational gift, the sixth one. Dia ny fahaenina dia hoe ny fanomezam-pahasoavana amin'ny fitariana. It refers to the one who stands in front. Dia manamarika ny olona anankiray izay mijoro eo anoloana. Or leads. Izay mitarika. A front runner. Le olona mitarika eo aloha indrindra rehefa ohatra hoe tafika. And it must be practiced with zeal and dependence on the Holy Spirit. Dia tokony hanana firehetana sy fahazotoana foana ary fiankinana tanteraka amin'ny fanahy masina. That people normally also get very exciting. Dia olona izay ohatrany hoe mientanetana foana izy amin'ny fotoana rehetra. They can't stand in front here saying, Tsy hoe afaka iny izy joro ety aloha ety dia hiteny hoe church,
Fiangonana. We should be very excited because we know that God is going to change this country. Tokony entanetana be tsika satria fantatritsika hoe hanovan'ity fiandrareny ity Andriamanitra. And I want you to follow me because I'm very exciting. Tiako ianao hanaraka anazy satria izaho koa mba metanetana. So please come. Hoe andao ary. No, that's normally that people that say, come on, we can do it. Zay le olona zay le olona le mitarika zay tena olona hoe andao vitatsika io. Come on, let's do it. Let's change Madagascar. Hoe andao ataotsika le izy hovaitsika Madagasikara. It's not everybody's natural ability. Tsy hoe ny olona rehetra nohatra zany akory. And then the mercy motivational gift, the last one. Dia ny farany dia ny olona mahay mamindra fo, mahay miantra. It's that person Zay olona zay that feels sympathy for the misery of others. dia matsapa foana hoe mampalahelo rehefa mahita ny hafa izy ao anatina toe-javatra sarotra. To relate to others with empathy. Dia lasa foana izy manantona an'ilay olona dia manana ohatrany hoe fiantrana ho an'iny olona iny foana. With respect and honesty. Miaraka amin'ny fahatsorana. If it is to be effective, this gift should be practiced with kindness and cheerfulness. Raha tiana omby le izy dia tokony miaraka amin'ny fahalemem-panahy foana le izy sy fahatsorana amin'ny fotoana rehetra. Not as a duty. Tsy hoe akory hoe adidy tsy maintsy atao le izy. Why do I say it's so important to know your gift and to use it? Fa maninona kay no mitenanao hoe tena manandanja be ny fahafantaranao ny fanomezam-pahasoavana zay tokony anananao sy ny fampiasanao an'izany. Because if you use this gift because it's necessary here in church, Satria raha ampiasainao le izy ao anatin'ny fiangonana satria ilaina le izy ao anatin'ny fiangonana. now you do it because of an obligation. Dia ohatrany hoe ataonao le izy satria hoe tereny ianao hanao an'le izy. Not even your natural ability. Tsy zavatra voajanahary eny aminao le izy. You will not be able to comfort that person. Dia ianao tsy afaka hampahiran'izay olona izay mihitsy. You know, sometimes people, when somebody die, Mba fantatra hoe indraindray rehefa misy olona maty, they should get one of the mercy people to go with them. dia tokony le olona manana asa fanomezam-pahasoavana le ohatrany hoe mpamindra fo iny sy miantra olona ny tokony hoentinao le manao kabary le. But maybe that person that now you are going, you don't take that mercy person with you. Dia mety hoe ianao tsy izay olona izay dia nefa tsy hoentinao miaraka aminao nefa le olona le manana fiantrana. Now you take something with you that's a corrector. Dia lasa indray ianao mitondra olona anankiray le mpanintsy be iny. He will say, "Hey brother, I'm sorry about your father that died. Dia teny le olona hoe azafady rahalahy ny amin'ny raliny amin'ny dadanao izay maty But just build a bridge and get over it. Fa ianao mila manangana tetezana dia lasa ianao miala amin'izay toerana misy anao izay. Stop crying because men doesn't cry." Mangina ianao fa ny lehilahy ngamba mitomany izany. You understand? You don't need that person right now. Fa azonao tsara tsy ilainao amin'izay toe-java-misy izay le olona ohatran'izany. You need that person with a real gift that can know what to say to this man. Dia tokony olona hoentinao zay tokony olona manana fanomezam-pahasoavana zay mahafantatra mazava tsara hoe inona ny zavatra tokony ho tenenina le olona manamanjo. And when you get the person that's with a serving ministry motivational gift, Dia raha ohatra zao hoe hoentinao ny olona anankiray zay manana ny fanomezam-pahasoavana manompo, he will stand in front here dia ijoro izy ety aloha ety. and he will take like a screwdriver and say, "Let me just fix this quickly." Dia lasa izy makatory ny visy dia hoy izy andraso loha amboariko kely ty fa misy mivaha kely. Why is your cable not working? Can I help you to fix Fa this? maninona kay ny kablanao tsy mandeha tsara fa afaka piko fa ianao hanamboatra an'le izy. This one is not very stable, so we should. Ty Oh, sorry. ohatra mizongozona tsara fa lolo ampiana kely ny fanamboarana azy. I actually forgot I was talking to you. Sorry. Azafady fa zaka adiniko hoe niresaka taminao akay teo. Or say, why are you crying? Dia mety hoe tena fa maninona kay ianao no mitomany. Just get somebody to that person. She's crying. Hoe andala ianao makitsy amin'ry olona anankiray fa mitomany izy. You understand? The right person at the right time at the right place. Mba fantatra hoe inona mazava-dehibe any hoe le olona mety amin'ny fotoana mety amin'ny toe-javatra anankiray mety. You understand that? Fantatrao amin'izay hoe azonao tsara le izy amin'izay. How does our time look? Are we? Is Mbola manana fotoana ve tsika? the time up? How many minutes do we still have, or are we finished? 30. We still have 30 minutes. Yeah. Very good. Let's continue. Tsara be Are you all awake? Mbola mifoto tsara daholo ve tsika rehetra? Good. Manao haleluya mafy be aloha are. You can hear Michael is not prophetic. Enao tsara fa mety tsara paminan'iny Michael amin'izany.
Okay. The prophetic gift is observation. Ny asa fanompoana faminaniana dia fahaizanao mandinika zavatra anankiray. The teaching is like the explainer. Dia ny mpampianatra dia le manazava an'ilay izy. The corrector is the encouragement. Dia ny mpanitsy dia le olona ohatrany hoe manome anao miencourager anao. And then the serving one, you know, is the one that serves. Dia fantatra tsara le hoe ny mpanompo dia arak'izay mihitsy hoe manompo izy. And the leadership we just explained. Dia le asa fanompoana mitarika dia voanazavaintsika teo ihany koa. And that mercy gift is the one that gives mercy and compassion to people. Dia le olona miantra dia le olona mamindra fo amin'ny olona sy miantra olona mandrakariva. Okay, so now we're going to go towards I just want to get this in perspective because we are busy translating, so just give me like a second. Ny fotoana vitsy andinihako tsara an'ilay izy satria mbola eo am-pandinihana tsara an'ilay izy fa mbola eo am-panitsina zavatra be dia be zay amin'izao. This is a practical example. Dia ohatra tena azo raisina mivaingana. Now the 7 people with different gifts, it's sitting around the table in a restaurant. Zao ohatra hoe alaitsika hoe misy olona manana fanomezam-pahasoavana ray avy amin'izy 7 mipetraka eo ambony latabatra ao anatina restaurant anankiray. And now the servant is coming to bring the dessert. Dia tonga ohatra ny serveuse mitondra dessert. And the servant drops the dessert and it falls on the ground. Dia ohatra hoe ninjera le dessert dia ninjera teny amin'ny tany teny. The person with a prophetic gift dia le olona le manana fanomezam-pahasoavana faminaniana will say, that is what happened when you are not careful. Dia hoy izy hoe izany ny zavatra mitranga rehefa tsy mitandrina ianao. The one with a teaching dia le olona anankiray manana fanomezam-pahasoavana fampianarana will say the reason it fell is because it was unbalanced. dia hoe ny antony nampilatsaka an'ilay izy satria tsy voatazonao tsara ilay izy teny an-tananao. The encourager or the corrector will say, use a bigger tray next time. Dia le anankiray le manana fanomezam-pahasoavana mampahery dia miteny mitondra ianao zavatra ngezangeza amin'ny manaraka hitondranao an'ilay izy amin'izay tsy mianjera. The servant will say, let me help you to clean up. Dia le mpanompo miteny hoe avianao ianao mba hampiko hanadio an'ilay izy. The giver will say, forget it, let's buy new ones. Dia le mpanomey teny hoe ajanony ihany izany fa andao hividy zavatra vaovao indray. And the mercy one Dia le anankiray le miantra foana will say, don't worry, it wasn't your fault. dia nitena hoe aza manahy tsy fahadisoanao akory ilay izy. We're all different. Samy hafa isika rehetra. I'm just giving this example to help you so that you can discover how you would have reacted. Dia omeko anao le ohatra mba hafantaranao hoe aiza ho aiza amin'izay ianao ohatra ny ahoana ny réactionnao rehefa mitranga ny zavatra ohatra izany. And each of us will respond according to our primary motivational gift. Dia tsika rehetra dia samy amaly daholo amin'ny fomba famalitsika amin'ilay hoe fanomezam-pahasoavana voajanahary izay napetraka Andriamanitra ao anatintsika. And the way we respond will also depend on the group we are in. Dia le fomba famalitsika ihany koa dia miankina amin'ilay hoe andian'olona izay miaraka amintsika eo. For if everyone is leaders or prophets or teachers, fa raha ohatra ny olona rehetra izay manatrika eo ohatra hoe mpaminany daholo na mpampianatra daholo na mpitarika daholo, no one will clean up. tsy misy olona zany na dia anankiray ary nadio ao. No one will buy new dessert. Tsy misy olona na dia anankiray koa raha hoe andao hividy vavao. That's also why the secondary or even the third gift will emerge. Dia izay mampatonga ny hoe indraindray le fanomezam-pahasoavana mety hoe faharoa na le fahatelo hipotra amin'izay eo. And that's also where the manifestation gifts will sometimes come in. Dia eo koa amin'izay le fanomezam-pahasoavana fanahy masina hipotra ihany koa. You understand my practical example? Mba fantatra azonao ve le ohatra azony raisina. It's to explain to you that you've got a natural gift. Dia manazava aminao zany hoe manana fanomezam-pahasoavana voajanahary ianao. And I want to say it again, as I've said many times. Tiako averina indray fitenenana an'ilay satria efa teneniko imbetsaka loatra le izy. If you are shy, raha ohatra ianao menatra, you will never establish your gift. dia tsy ho voapetraka mihitsy ny fanomezam-pahasoavana izay anananao. And that's why you must say to yourself, Dia izay mampatonga anao tokony hiteny eo amin'ny tenanao I have a gift. hoe manana fanomezana. And God, I'm sorry if I maybe wants to tell you, you didn't do a good job.
dia mialatsin'Andriamanitra raha miteny aminao indraindray hoe ianao tsy nanao asa tsara tamiko. And I'm sorry that sometimes I was conditioned by the world to think of myself something that's not true. Dia indraindray mialatsiny koa hoe indraindray izao tontolo izao ohatrany hoe nanefy nieritreritra hoe zavatra tsy tokony ataoko akory dia nataoko ilay izy. So when something happens, it's an immediate response. Dia rehefa misy zavatra mitranga dia ohatrany hoe misy fomba famalitsika eo mihitsy ilay izy no mitranga. And the leaders and the prophets and the givers, they also know, leave him because we know it's his gift. Dia ny mpaminany sy ny mpampianatra sy ny sisa hiteny hoe avelao izy fa izay ny asa fanompony. And there will be good results. Dia isy vokatra tsara ilay izy avy eo. Because it's the right person doing the right thing at the right time. Satria ilay olona mety manao zavatra mety amin'ny fotoana mety. Church, can I declare something? Fiangonana afaka manambara zavatra aminareo ave. The reason was what God put on my heart. Ny antony nametrahan'Andriamanitra n'ity fampianarana ity ao anatiko. It's because the church does not consist of one person. Satria ny fiangonana akory tsy olona anankiray. And that's the teacher. Dia izay ilay hoe mpampianatra ao anatin'ny fiangonana antsoin'ny olona hoe pastera. If he's teaching, he's doing his job. Raha ohatra izao izy mampianatra dia manao ny asany fotsiny. He's fulfilling his gift. Manatanteraka ny fanomezam-pahasoavana izay ananany izy. He's growing. Izy no mitombo But what about you? Fa ahoana ny momba anao? What about us? Ahoana ny momba antsika rehetra? What about the rest? Ahoana ny momba ny ambiny? That's why it's so important to stand up in your gifting. Dia izay mampatonga ny mazava-dehibe hoe ianao mila mijoro eo amin'ny fanomezam-pahasoavana izay anananao. And as we said on Tuesday and Wednesday, tahaka ny lazaintsika tamin'ny talata sy larobia teo. and I say it in love, teneniko ampitiavana mihitsy ilay izy. if I don't allow you to use your gift, you are not at the right place. Raha ohatra le olona mitarika ao anatina ohatrany hoe mission anankiray tsy mamela anao apiatra ny fanomezam-pahasoavana izay anananao dia mila ao anatin'ilay toerana fa tsy toerana tokony isy anao ao. Does it make sense? Azontsika ve izany? And I think I did tell you on Wednesday, there was this example of this one man. He was always very shy. He didn't want to pray. He didn't even talk to anybody. He would just greet, hello. Dia tadiditsika angamba le ohatra ny raisika tamin'ny tsy haiko talata iny sa larobia hoe misy lehilahy anankiray menamenatra be tsy te hivavaka akory ary izy tsy te hiresaka amin'ny olona fa ohatrany hoe isaka miana amin'ny olona. And he did this course. Dia nanao an'ity fampianarana ity izy nianatra an'ity zavatra ity ihany koa. And afterwards coming to me say, brother, Dia taorianan'izay izy dia niteny tamiko ho rahalahy. it shows I'm a teacher. Dia eto izao ilay izy mampiseho hoe mpampianatra kay But I cannot stand here in front of many people teaching like you. Dia ozy izy hoe za tsy afaka mijoro miaraka aminao ohatranao hoe hiresaka amin'ny olona be dia be ohatranao sy hampianatra ohatranao. I said to him, it's okay. You can minister to the men in a men's group. Dia ozy taminazy tsy maninona zany fa ianao afaka mampianatra ao amin'ny gropin'ny lehilahy. And the first evening, he was very anxious. Dia le alina voalohany tena niasa saina fatratra izy. And by the grace of God, there was like only 7 men. Dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra dia nisy lehilahy anankifito aloha teo. And I tell you, his teaching was incredible. Dia za afaka miteny anao fa ny fampianarana tena nafinaritra. It showed his gift. Satria nampisehony fanomezam-pahasoavana izay nananany. And I went to him afterwards, encouraging him, says, brother, it was really incredible. Dia taorianan'izay dia niteny anazy nanantona anazy dia niteny hoe rahalahy tena nafinaritra loatra ny zavatra nataonao. He did not only start with his gift, using it. Tsy hoe nanomboka fotsiny izy dia nampiasa ny fanomezam-pahasoavany. Now he's coming into church. Dia izao indray izy tonga any am-piangonana. Salama, 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 salama. Tonga koa izy any am-piangonana dia falifaly ery izy miraba hoe salama toko, salama toko. If I ask him at church, who wants to pray? Dia raha manontany ao anatin'ny fiangonana izy akainy dia hivavaka. His hand is up. Dia ny tanany mitsangana foana. It also helped him not to be shy anymore. Dia nanampy anazy koa tsy hampamenamenatra anazy koa ilay izy. Why? Fa maninona? Because he says to God, Satria izy niteny tamin'Andriamanitra this is my gift. hoe Andriamanitra ity kay ny asa fanompoko tia ny fanomezam-pahasoavana izay ananako. And maybe for 50 years I didn't use it, Dia mety hoe tao anatin'ny 50 taona izy tsy nampiasa an'ilay izy. but I'm going to start to use it now, Fa God. manomboka amin'androany dia ampiasaiko ilay izy Andriamanitra. And I promise you, even his family is more excited serving God in a better way because the Father is using his gift. Dia za afaka miteny anao fa ny ankonany ara dia tena mientanetana manompo an'Andriamanitra satria ilay ray mpianakaviana nampiasa ny fanomezam-pahasoavana izay nananany.
And it started small, nanomboka tamin'ny zavatra kely le izy but now it's getting bigger. fa mingeza. And his confidence is getting bigger. Dia ny fahasahiany koa dia mingeza ihany koa. And his gift is getting better. Dia ny famezam-pahasoavana ihany koa dia mitsara ihany koa. So maybe one day I'll bring him here so that he can come and teach to you. Dia ny ray andro mbola hoentiko aty aminareo izy mba ahafahany mampianatra eto ihany koa. Amen. So, to finish off for today, Ny amaranantsika anazy androany, what is the purpose of a motivational gift? inona kay ny antom-pisin'ny famezam-pahasoavana mandrisika? 1 Peter 4 verses 10. Petera voalohany toko 4:10. It says, as each one has received the gift of grace, Samy mifanompo araka amin'ny famezam-pahasoavana izay noraisinareo. you are to serve one another as good ministers of the manifold grace of God. Dia tahaka ny mpitandrina tsara ny fahasoavana maro samy hafa izay an'Andriamanitra. So there he says, if anyone speaks, let it be words of God. Dia ao amin'ny 1:12 izy miteny raha misy olona miteny dia aoka izy teny toy ny milaza tenin'Andriamanitra. If any man serve, let it be as the power of God. Raha misy olona manompo dia aoka izy anao izany araka ny hery izay nomen'Andriamanitra azy. So he's saying here, he wants to work through us. Dia izao no lazainy hoe te hiasa amin'ny alalantsika Andriamanitra, All of us. sika rehetra, So that we can serve each other and through that serve God. mba ahafahantsika mifanompo dia amin'ny alalan'izany ihany koa manompo an'Andriamanitra isika. To whom be the glory and power forever and ever. Ho anazy anie ny voninahitra mandrakizay. Church, does it make sense that you should discover what God made you for? Mba fantatrao hoe fa misy dikany be ngeny hoe fahafantaranao hoe inona ny zavatra namorona an'Andriamanitra anao. He even says in Ephesians 4 verses 1, I'm finishing off with that for today. Zao no lazaina ao amin'ny Efesiana toko 4:1. He says, your life should be worthy of your calling. Hoy izy hoe ny fiainanao dia tokony ho mendrika ny amin'ny antsonao. So what is he trying to say by that words? Inona kay ny zavatra tenitenenina amin'izany teny izany? It's almost like the baptism. Ohatrany hoe atao batisa ohatra. He says, get saved and then get baptized. Hoy izy hoe aoka ianao hovojena dia avy eo atao batisa. There's a specific order. Misy lamma le izy. That's not today's teaching. Fa tsy fampianarana androany akory zany. But here he says, your life should be according to your calling. Fa zao izy miteny hoe ny fiainanao, fomba fiainanao dia tokony hifanaraka amin'ny antsonao. So what comes first, your life or your calling? Izy akay ny tonga voalohany, ny fiainanao sa ny antsonao? Your calling. Ny antso. Then you will live through that. Dia avy eo ianao miaina fanaraka amin'izay. And I made sure that my children understand their calling before they actually went to study. Dia za tena nataoko azo antoka hoe azo ny zanako tsara hoe inona ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainany alohany nandefasako an'ery zareo nianatra. Because how can you study something that's not actually in line with your calling? Dia satria hoe ahoana kay ny fomba ianaranao zavatra nefa tsy mifanaraka amin'ny antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao le izy. You understand? Azonao ve zany? Let's pray. Toa tsy kivavaka. Our Heavenly Father, Rainay izay any an-danitra. God, there's lots of information coming through. Betsaka ny teny sy zavatra rehetra izay nianarana teto androany. Lots of information, lots of things I heard. Information be dia be izay nianarako sy henoko. And maybe some of the information is a little bit confusing right now for me. Dia mety hoe ny information sasasasany mety It's okay, it happens. tsy maninona, trango zany. Thank you, Lord, Saotra Tompo. that you will, when we finish on Monday, give us all peace. Rehefa mamarana izay amin'ny latsinaina dia mifiadanana. That we should really know, thank you, God, that you have given me this gift. It's a confirmation for me. Dia hoe Andriamanitra misaotra tamina nomezanao anahy ny famezam-pahasoavana satria confirmation anahy zany. Or I might even be a little bit surprised. Mety hoe gaga, mety hoe agaga anahy koa nefa le izy. It doesn't matter, Tsy mampaninona. as long as I do what you made me for. Rehefa manao ny zavatra namoronanao anahy fotsiny dia tsy maninona. Thank you for helping us, Lord. Misaotra ny amin'ny fanampianao anay Tompo. Thank you for blessing us with your truth.
misaotra ny amin'ny fitahianao anay amin'ny alalan'ny fahamarinanao. Thank you that you have given us your spirit Misaotra satria nomenao anay ny fanahinao and your good discernment sy ny fahaiza-mamantatra tsara avy aminao so that we will know what is the truth. mba hafantaranay hoe inona ny fahamarinana. Guide us and help us through this process Tario zay dia ampio zay amin'ny fandehananay as we are discovering our gifts. amin'ny fahafantaranay tsikelikely hoe inona ny fanomezam-pahasoavana zay anananay. And we pray this in Jesus' name. Vavak'izay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Misatra betsika. Nao tsika tehaka mafoan'i Jesosy dia manasanao azo toerana tompoko. Ao anatin'ny fanatitra izay ataontsika misy fanatitra anankiroa moa. Fanatitra voalohany fanatitra tahaka ny mahazatra antsika nomezanao ny ampahafolo-karena sy ny fanatitra izay tokony ho ataonao sy ny ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra. Fanatitra faharoa dia ao atokantsika manokana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny antondihany namangatsika tonga teto Madagasikara avy any alavitra izy na dia akaiky any ary ny ampita ranomasina. Renareo tsara ny teneniny tamin'ny fampianarana tamin'ity semaine ity fa raha nytanina ozy izy raha tsisy nininina dia ilomano izy. Raha tsisy avion dia ilomano izy akatia Madagasikara noho ny fitiavana ny asan'Andriamanitra satria aty le nanondrana azy. Alleluia. Dia ataovy azo antoka fa ao anatin'ny connecté aminy amin'i Jesosy tsika. Alleluia. Filazana amin'ny herin'ny rapitso. Amin'ny herin'ny rapitso misy ny batisan'ny rano. Batisan'ny rano izay totosaina eto amin'ny asa fanompoana. Raha ohatra ka ao anatin'ilay olona ianao mangetaheta ny hiditra amin'izay batisan'ny rano izay dia sabotsy amin'ny herin'ny rapitso vita fotoana eto tsika dia miaraka maketsy anala mahitsy. Misy moa ametraka fanontaniana pasteur hoe ahoana misy fampianarana ve ahafahana hoe ho tapa-kevitra hiditra ao anatin'ilay batisa ve alohan'ilay fotoana andehanana any sa tonga dia any vao mino fa hiakatra hoe pasteur Zomà tony resahana teo izy koa dia tondra fanazavana izy mahakasika an'izay fa mila misoratra anarana ianao na tsy misoratra anarana ianao fa tapa-kevitra tonga ava fotsiny amin'ny sabotsy maraina dia mitondra akanjo isoloana fa isy fampianarana ao aorinan'ny communion amin'ny sabotsy dia miaraka makentsika dia atao batisy ianao. Alleluia, sitrapon'Andriamanitra izany. Sekolontsika amin'ny herinandro tsy miova, mbola miaraka amintsika amin'ny latsinainy ny rahalahy Brother Myndert. Mbola amin'ny latsinainy izy mbola miaraka amintsika araroty fa fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy izany. Sekoly latsinainy sekoly fanasitranana, sekoly talata, sekoly famahana olana, sekoly larobia, sekoly fanasitranana, sekoly fitahim-panahy sy fanambinana ho an'ny tokantrano. Amen. Tongava fa hitahian'Andriamanitra antsika tsirairay avy izany. Ireny efa mandeha ireny ny fitatazana ny fahafahana izay omenao manokana ho amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Azadino ny mitondram-bavaka ny asa any ampitan-dranomasina. Azadino fa sabotsy hariva ihany koa dia misy ny direct izay iarahantsika amin'ny hvkl-mission France. Mety ho any Marseille tampoka izy mety ao France tampoka izy fa ozy izy ho fiteny frantsay hoe rester connecté. Alleluia. Dia rehefa connecté dia mba ohatrohatran'izay kopy ianao. Alleluia. Fa ho tahian'i Jesosy daholo tsika tsirairay avy. Amen. Ao anatin'izay angamba ny efa tia aloha ity fanatitra alefaso ainjiro aty aloha ny tananao ndao tsika hiara hivavaka ho an'reto fanatitra reto. Ray amin'ny anaran'i Jesosy no hisorana ianao. Ianao Jesosy no nanome hery ahafahanay mahavory arena. Misaotra Jesosy fa avy any aminao ihany no nanombinanay anomezanay ho anao. Aoka Jesosy azo fanan'olona maro ho voatahiry ary hiakatra rehefa maneno ny trompetra. Tehirizo ny tsirairay avy Jesosy tsarovo ireo izay nanome tsarovo ireo izay te hanome fa noho ny antony maro samihafa dia tsy afaka Jesosy.
mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ao anatin'izany manasanao azo toerana fa asaiko pasteur Jao angambany anoy izay atony izay manaraka tokony ho tenenina mahazo toerana tompoko azafady mbola iny aloha manangatana zay mbola tsy afaka nanao ohatranazy ny ato mbola tsisy nanao daoly alleluia atao mbatika ato azafady manasanao hitsangana dia hivavaka tsika ho an'ny asany ampitan-dranomasina mahavotsaritsika ny amin'ny zavatra mitranga ny toerana amin'izao tsika miteny zao misy olona any kasihan'Andriamanitra, misy olona tairin'Andriamanitra any misy olona foazin'Andriamanitra, averin'Andriamanitra, misy sakatsakana nefa tsy ambinina ny sakatsakana, misy ady fa tsy maintsy miseho koa ny fandresena sy ny vavolombelona, misy hitanareo amin'ny teny frantsay hoe forteresse, fiarovana avo manakana ny sain'le olona tsy handray an'le fahamarinan'le teny ho amin'ny fiavian'i Jesosy satria efa misy zavatra efa mahazatra dia mila entinambavaka daholo zany satria tsy izay tianao no hiatrehana an' Jesosy. Isy déception ambadika raha vao mandresy lahatra atsika, tsy ny mandresy lahatra atsika fa ny tenenin'ny Baiboly. Amen. Tsangano tananao taontsika hiompo hivavaka tahio tompo ny mission ny ampitan-dranomasina amin'izao rahasotoan'izao sandrato mivavaka raha minaran'i Jesosy miompo zay tompony amin'ny asany rahanao ny délégation pasteur Rodolphe any ampitan-dranomasina amin'izao rahasotoan'izao ianao ombatra any hita iaro elolalana amango ny fo ny olona hitarika ny olona ho avy eo amin'ny fivoriana anaraka ny directa ho voakasika ho voatsindrina poa iova fiainana iova fo izy fahazavana anatin'ny fony ao anatin'ny fanahany izy fiovana fomba fijery fotom-pisainana fiovana fandraisan-dahatra satria sarobidy loatra ny fanomanana ny fiavianao fanomanana ny fiverenanao ireo karazana fiarovana avo rehetra manakana ny fandraisana ny fahamarinana sy fiainana avy aminao dia ravana sipotika izany aminaran'i Jesosy. Ireo sakatsakana tadiavo fahavalo atao koa tsy atateraka ny programa sy ny asa any tsy ambinina aminaran'i Jesosy. Ny fiadiana rehetra vofona melezana ny asany ampitan-dranomasina sy teto toerana dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazaret. Manaova délivrance ray amin'ny anaran'i Jesosy. Vavaka izay mampiasa ny hery sy ny fahefanana petraka sy nomena amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy mahasakana ny asa ataony ampitan-dranomasina amin'izao ora sy fotoana izao. Ninona mety hoendritra isy hono zany dia manozona an'izany izay tsy ambinina amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy everina masina sy manan-kery avy Nazareta. Sotra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Amin'ny anaran'i Jesosy amen. Tompoko lavitra be sotra betsaka mino fa miompo amiko ny anatin'ny fikambanana fa tonga raha-potoana ny zavatra apetraka-Andriamanitra ao anatinao ho anay ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra ho amin'ny Madagasikara ho any Afrika Atsimo ho any Europa sy tiaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Alleluia. Mivavaka izay hoe mba tsy hilomano ianao akaty aminay fa isy foana ny volina marina zany sa tsy marina. Alleluia. Tena apiaro to dia apiaro ny zavatra be dia be ny zarain'ireny to dia fatary aza hoaiza ianao le tena avereny le hoe misy menjera netin'le serveuse dia le réaction le olona manana le gift dia aiza hoaiza anatin'izay ianao zany no mahita misy fatapatatra ny réaction anareo ireo misy mbola tsy fantatra fa misy efa hitakitaka hoe raha ihana zao teohatra fantatra amin'izay zany gift anao eo. Alleluia. Hitako amin'izay aza apetraka ianao io miaraka amin'ny fanampiany fanamasana aza ampiana ny telefona. Alleluia. Alleluia. Tsy aloha mandroso tena akaikinao mandroso hatramin'ny farantsika hoe ny asa fanompona mila anao hoe ianao mila ny asa fanompona hoe za mila anao hoe ianao koa mila hoe dia tsika miara-mila an' Jesosy hoe asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo manasa mpanompon'Andriamanitra ametraka ny blessing maranana fivoriana aza mbola mipetraka dia voatantsika menakavy. Mesadravetsika. Just before we pray, alohan'ny vavahantsika I just want to say that I don't feel like a South African anymore. I feel like a Malagasy South African. za tsy mahatsapa tena ohatrany hoe Sudaf fotsiny fa tena mahatsapa hoe sady malagasy any Sudaf. Because I love you all satria tena tiako daholo nareo rehetra and I love what God is doing through you.
dia tiako koa ny zavatra ataon'Andriamanitra amin'ny alalanao. And I'm excited what God is going to do through you even better. Dia za tena mentanetana hoe ny amin'ny zavatra ho ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao satria hitako ilay izy hoe ho tsara lavitra. And remember, you use your gift wherever you go. Dia tadio tsara hoe ampiasainao ny fanomezam-pahasoavanao naiza aleanao. Not only in the church, Tsy hoe aty am-piangonana ihany, in the market, fa na dia eny an-tsena azy, in the toilet, na dia any amin'ny WC, at work, any am-piasana, at ShopRite, any amin'ny Shoprite, in street, eny an-dalambe eny, and in the church. sy ao am-piangonana ihany koa. Let's pray. Ao tsika hivavaka. Heavenly Father, Rainay izy any an-danitra, we love you so much. tena tianay loatra ianao. And we know you are mindful of us, Lord. Dia fantatray koa hoe mieritreritra mandraka rivanay ianao. Thank you for blessing these people with knowledge and understanding about their gifts. Dia misaotra ny amin'ny fitahianao ny tsirairay avy amin'ny fahafantarany sy ny fahatakarany ny fanomezana izay nomenao azy. You're a good, good Father. Satria Andriamanitra tena tsara ianao. That's who you are. Zany maizy ianao. And we are loved by you. Ary tena tianao zay. And we love you too. Dia tena tiana ihany koa ianao. And we thank you, Lord, to go with us now, Dia misaotranao zay satria miaraka aminay ianao amin'izao fotoana izao. so that we can be a blessing for everybody. Mba hampatonga anay ho tonga fitahiana ho an'ny tsirairay avy. Bless this ministry and the fruit they are doing. Dia tahio ty asa fanompony ty sy ny vokatra rehetra zay amin'ny alalan'ity asa fanompony ty. The works they are doing. Ny asa zay ataon'ity asa fanompony ty. Be there with Brother Rudolph there in France, Lord, while he's doing his work. Ianao miaraka amin'ny rahalahy Rodolphe zay any an-dafy amin'izao any France amin'ny zavatra amin'ny asan'Andriamanitra zay ataony any. We all pray this in the name of Jesus, Zay rehetra miara mivavaka manao an'izany amin'ny anaran'i Jesosy. our Lord and Savior. Tompo sy Andriamanitray mpamonjy anay. Amen. Amen. Go in peace. Love you. Mandeha am-piadanana tianay be nareo. Bye-bye. Beluma. Elana azafady araka ny fandamina izy direktiva napetraky ny tompo mbola rapitso raha ohatra ka mbola mety misy tsy nahomana androany dia mbola raisitsika tsy hoe atao fanatitra spesial ny rapitso fa mba tonga dia manangatana fotsiny hoe ty ho fanampin'ilay androany hatramin'ny latsinainy dia amin'ny latsinainy maraina no atolotra ery amin'ny sekoly avy amintsika rehetra zany ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany. Zarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no maty izao anareo. Amen.